mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesina ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity manoana fahasoavan'ny tompo aminao ary miraro ny soa indrindranao hatrany mba hitombo finoana ny fanarahana an' Jesosy anay. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika. Enay tsara ny Jesu-Danitra mba velim-pisaoranao izahay ny amin'ny fitantananao anay. Lianay tokoa ianao raha mba ho zato isan-jato eo amin'ny fiainanay ka mba ho alaverina amin'ny ratsy anay izahay ka na mandalo fakapanaza dia mba voaka mpanjesy miaraka aminao. Izay ny teninao izay ankehitriny voaka ianao hiaraka aminay tokoa aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesinantsika androany dia manao hoe ny fijoroan'i Maria ho vavolombelona. Eninandro mialohan'ny Pasika dia tonga namangy an'i Maria sy Marta ary Lazarosy anadany ilay natsangana tamin'ny maty Jesosy. I Simona ilay nositranony tamin'ny abokana no nampiantrano ny lanonana ho fankasitrahana ny zavatra nataon'i Jesosy taminy. Nanompo an'i Marta fa i Lazarosy kosa nipetraka teo amin'ny latabatra niaraka tamin'ireo nasaina. Lafo vidy tokoa ilay menaka manitra, mitovy amin'ny karaha mampiasa tsotra anankiray mandritra ny herintaona manko ny sandan'izy io. Azy inona fa nividy an'io fanomezana io Maria fanehoana ny fankasitrahan'ny mpamonjy noho ny namelan'ny heliny sy ny nananganan'ny anadahany. Niriny hanosorana ny fatin'i Jesosy indray androany izany, kanefa reny fa hosorana ho mpanjaka tsy ho ela izy raha izany dia izy no hanome azy voalohany indrindra. Azo inona fa tsy nininanao an'izay halalan'ny olona ny fihetsika nataony Maria. Kanefa Maria ny Jaona fa feno nianitry ny menaka ny trano. Aingana tokoa ny fanomezantsiny Jodasy manoloana an'izany ka nambarany fa tokony namidy izany menaka manitra izany ary ny mena manitra ny vidiny mba tsy atsiarovan'ny Maria ho meloka teo anatryan'izany. Dia izao nambaran'i Jesosy avelao izy fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, fa izaho ozy izy tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Misy loha hevitra anankiray miverimberina manerana ny filazantsarany Jaona. Fantatr' Jesosy ny ao am-polon'ny olona. Nandritra n'io lanonana tao amin'ny Simona io ohatra dia fantany tao am-pon'ny Jodasy. Ny Maria ny Jaona tsara ny toetran'ny Jodasy izay mpangalatra tia tena. Ny fanomezana manimpofona izay no heverin'ny Maria fa hatobaka eo amin'ny tenan'ny mpamonjy rehefa maty dia nararany teo amin'izy velona. Raha teo am-pandevenana dia ho nameno fotsiny fasana ny hanim-pofony. Fa izao kosa nahafaly ny fon'ny mpamonjy noho ny fahatokisan'ny finoany sy ny fitiavany. Ary raha nidina tao amin'ny aiziny izy tamin'ny fitsapana lehibe niatra taminy dia netiny niaraka taminy fahatsiarovana an'izany fihetsika izany dia fitiavana mafana indrindra amin'izay atolotra ireo voavitra ho azy mandrakizay. Fantatr' Jesosy ny ao am-pon'i Maria, fantatr' Jesosy ny ao am-pon'i Jodasy tamin'io andro io. Fantany ao ankony koa ny ao am-potsiky, ny ao am-poko, ny ao am-ponao izay miaina izao vandaran'izao. Fantaniana mipetraka dia moa ve isika mahafoy ny fananantsika ny harenantsika ihany koa ho an'i Jesosy tahaka ny Marta. Vavakisika. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Ampianaro izahay hahafoy ny zavatra rehetra ho anao ka tsy hisy ahasakana anay mba hahatonga anay eo an-tongotrao tokoa fa hanehoanay fitiavana ny amin'ny zavatra rehetra anay ianao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.